tontolo ny serasera kosa indray no hitirantsika manaraka nanatrika ny fivoriana nentina maritana ny paikady fampandrosoana ny Madagasikara no karakarain'ny mpinoda tany Antsirabe ny minisitry ny serasera sy ny fampahalalam-baovao ny fanatsarana ny tontolon'ny aina amanjery sy ny serasera no vinavinaina apetraka eto Madagasikara mandritra ny efataona. Nandray anjara tamin'ny atrika saina tao tany Antsirabe hamaritana ny paikady fampandrosoana na ny CPAP ho an'ny Madagasikara ireo toan'ny programa finansan'ny firenena mikambana ho an'ny fampandrosoana na ny PNUD ny ministera ny serasera sy ny fifandraisan-davitra. Raha anty departemanta manokana ity dia vinavinaina ny fanatsarana tontolon'ny aina amanjery eto Madagasikara. Izy moa zany programme mandritra ny efatra taona no delina tany. Zany manomboka amin'ny 2015 jusqu'en 2019. Natao anatin'ilay hoe CPAP zany. Ka ny zavatra mahakasika ny serasera manokana dia voalohany aloha hoe misy asa atao programme na projet atao mahakasika ny renforcement ny capacité ny média zany mba ho professionnel. Ka entina andrafesana an'izay maha professionnel zay zany dia hisy karazana baromètre atao zany hoe jero iza no média mahafeno les normes ny fenitra ilaina zany am'izay maha professionnel zay dia tsy maintsy jerena hoe tena hoe par rapport amin'ny code de la communication moa zay dia isy organe anankiray zany anaramaso an'izay zany hanao évaluation zay hoe norme respect des normes en matière de professionnalisme zay zany anankiray zay. Dia misy média misy indicateur napetraka zany hoe mety firy ny tratratsika anatin'izay 10 taona zay firy média ho professionnaliser anatin'ny 10 taona zay hampina zany ho professionnel. Zavatra faharoa ny fampiresana atao koa zany anatin'izay 10 taona amin'ny anatin'ny efatsy taona koa zany anatin'ny efatsy taona manaraka dia misy plaidoyer atao zany amin'ny fanatravana le hoe objectif pour le développement durable. Io zany tanjona vaovao tokony hoe fantatry ny rehetra zany tokony misady ery amin'io ny mpikatroka rehetrarehetra amin'ny fampandrosoana dia misy plaidoyer amina communication atao koa zany mahakasika an'izay mandritra n'io efatry taona io. Dia zavatra farany koa zany ny zavatra andrasana atao hoe tokony atao zay ahafantaran'ny olona bebe kokoa ny zavatra miova eto amin'ny firenena amin'ny asa atao zany zany hoe le visibilité les changements transformationnels misy tamin'ny firenena. Anisan'ny zava-dehibe nivoaka tamin'ity atrika saina nandritra ny 2 andro natao tany Antsirabe ihany koa ny fitantanana ireo tompona andrakirisan-tsokasy sy ny fitantanana ireo tetikasa izay toanan'ny PNUD izay miantona mandritra ny fotoana tetezamita teo.